miarabantsika ny tena coach Richard, coach en développement personnel. Hitanareo azy zao fa mitsikitsiky. Ny tsikitsiky dia misintona fahombiazana. Ianao mitsiky iny fotsiny tonga dia mitsiky aminao ny vitana. Ny olona mototra lava dia misy vibration négative satria izy ihany misintona an'le vibration négative amin'izy hoditra lava. Nefa izy zao raha mitsikitsiky, raha mivarotra izy zao dia mandeha ho azy ny fivarotana, misintona tonga ho azy ny client. Zay le force d'attraction. Force d'attraction io tsy voatery ampiasa hazo anao na ampiasa zavatra, fa ny habitude anao fotsiny dia miteraka force d'attraction anao anatin'izany habitude lazaiko zany ny fitiavana mitsikitsiky, ny fitenenana zavatra positif. Io vavatsika io zany mila miteny zavatra positiva foana. Zay le hoe avadibady impity ny lela alohan'ny miteny. Aloha miteny zavatra positiva foana, na mahita zavatra negativa be ary ianao manodidina anao, rehefa hisintona fahombiazana ianao dia zaro ny lelanao, ny vavanao hiteny fahombiazana, hiteny zavatra positif. Mbola mitodika amintsika ihany ny tenako resaka pensée positive. Tsy ny vava fotsiny zany mila miteny zavatra positiva, fa io fisainana io koa dia mila io misaina zavatra positif. Fantatranareo moa zany hoe maloto saina. Ny olona maloto saina dia miahiahy lava, misaina zavatra negativa lava. Fa ianao hovay izay ahiahy zay ho lasa fanantenana. Fino fanantenana ao anatin'ny fonao sy ny sainao dia mifanaraka amin'ilay zavatra tenenina vavanao, dia misy vokatra tsara miseho amin'izay fotoana izay satria ianao misintona hatsarana. Zany misintona hatsarana zany dia zao ny vatana ho salama tsara, dia zao ny saina. Ny saina mila mikotrana. Inona mikotra ny saina? Ny zavatra hita amin'ny masitsika nefa ny zavatra negativa be da be. Fa kosa rehefa ampikotrana ny sainao io ianao zany dia foanana ao anatin'ny saina reny zavatra fiarahamonina, ny jiro tapaka, ny disadisa isan-karazana. Fa io sainao io zany fixenao isaina zavatra positiva miaraka amin'ny zavatra teneniny vavanao zay zavatra zay miaraka amin'ny action, satria finoana tsy arahanasa ho zava-poana. Mila miasa koa zany, fa tsy manofinofy miracle fotsiny. Na hoe anao rituel ianao dia mahomby, fa reny rituel reny dia singa hoentina anapina le hery ao anatinao, zany hoe amplificateur d'énergie izy reny. Ka rehefa manana pensée positive ianao, ny vavanao miteny zavatra positiva foana, ianao en action foana, mila miasa tsika. Midika zay azo vokatra tsara amin'izay isika amin'izay fotoana izay. Ny tanjon'ny développement personnel dia fampivoarana ho an'ny tenanao. Rehefa mivoatra ny tenanao, fitaratra ho an'ny hafa, fitahiana ho an'ny hafa. Afaka micréer zavatra zany ianao satria ilaina natao hoe esprit de créativité. Zany hoe afaka mamorona asa ianao. Tsy ianao tsony le mpitady asa etsy sy eroa, fa ianao le mamorona asa, dia ianao indray manome asa ho an'ny hafa. Zay le atao hoe fitahiana ho an'ny hafa. Fa tsy fitahiana ho an'ny hafa mihitsy ianao na ny tenanao ary mbola voafatotra. Ny dikan'izany aza manaiky fatoran'ny lasa amin'ny fiainana. Reny lasa tsy nahomby reny ataovy baibay, ataovy velomy reny. Fa tsy mahasoanao ny fisainana an'ireny lasa tsy nahomby reny, fa hovay ny fisainana hoe ankehitriny aho olom-baovao, misaina zavatra tsara, manatratra tanjona tsara, ary tenitenenao vavanao foana hoe tratrako ny tanjoko. Olona mahomby mihetsodrano mihitsy ny tenanao, satria ny hafany tsy ammetsodrano anao zany. Ny sitrapon'ny olona dia ianao mitsipozipozy eny atao fanondromolotra eny, fa kosa ianao mila metsodrano ny tenanao, manao affirmation positive. Za dia olona mahomby, salama lalandava aho. Aza mihirahira aretina lava koa, fa manjary miantso aretina zany, fa hirahira mihitsy hoe za dia salama lalandava. Olona ambinina ny zavatra rehetra aho, olona ambinim-bola aho, manantona anahy ny vola, mitangorona amiko ny vola, hitangorona amin'ny fahombiazana aho. Dia hitanao amin'izay manomboka eo fa lasa olo mahomby ianao, homme de succès, femme de succès. Fitaratra ho an'ny zanaka, ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ho avy mamirapiratra ny firenena. Amaranako azy dia mbola betsaka ny lesona hozaraiko aminareo, fa satatra ny vavarana ihany ny androany. Fa tiako tsipihana tsara le pensée, garde tsara ny pensée mba ho positive foana. Ny vava, garde tsara ny zavatra tonono ny vava mba hiteny zavatra tsara mandrakariva isika. Io vavantsika io ny atao hoe fatso-pitahiana.
fa rehefa tsy fatsi-pitahina io vavanao io dia lasa fatsinozina zay zavatra teneninao io dia lasa ozina sy zavatra fampitehana foana fa manomboka amin'izao ahinonao an'ny fandaran'ny kotrarisara zao dia zary ny vava iteny zavatra tsara iteny fahombiazana amin'ny fitiavana ho an'ny olona amin'ny tsikitsika ao ampiarabelona amaranako azy dia mila miaina amin'ny fifaliantsika mila mizara tsikitsiky mandrakariva mba hatongavan'ny tsiky sy ny hafaliana amin'ny fiainatsika mazoto manao partage amin'ny page taratra azavana ny tenako moa dia adminina ny groupe pitikafo io pitikafo io dia resaka développement personnel développement spirituel eo ihany koa ny resaka métaphysique tsika miaina amin'ny tontolo tsy hita maso tsy ny tontolo hitantsika maso io ihany ny ainatsika fa misy tontolo tsy hita maso be tabe mila fehezina ihany koa hitondra fahombiazana ho amin'ny fiainatsika coach Richard zay ny anaran'ny compte be tabe ny zavatra zavaiko ao lesona zaraiko ao mahasoa amin'ny fiainatsika mitondra fahombiazana amin'ny lafiny rehetrarehetra na ny fidiram-bola na ny fibiazana ny ankizy na ny fampianarana na ny fampiroboroan'ny activité anao mety daholo zany rehetrarehetra zany azo ampiroboroboana daholo ny zavatra rehetra mazotoa zany tsika manao partage amin'ny page averiko tsara page taratra azavana groupe pitikafo ny compte coaches Richard na hoe Pinini Ovenden nisy ny compte teo aloha hoe Wise Richard fa ny compte Wise Richard moa dia nisy ny gafy nisy ny pirate fa mitoetra foana reny zavatra ny zaraiko taloto ireny dia mitohy foana reny zavatra ireny mitohy foana ny lesona zaraiko anareo fa za tsy manaiky raha tsy mahomby daholo isika rehetrarehetra coaches Richard Pinini Ovenden dia nao cosmique rehefa misahana ny haute science mystique sy ny haute science cosmique ny tenako dia mitondra nao cosmique hoe Ovenden makasitraka atsika ny tenako eto foana tsika ifampitaiza eto ary tsy manaiky tsika raha tsy mahomby daholo atsika rehetrarehetra makasitraka atsika rehetrarehetra dia manao veloma ny tenako coaches Richard